ho fiahina ny fahasalaman'ny tantsaha izay mahatratra valopolo isanjato no miaina sy manao fiarina eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia nisy ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona tamin'ny alalan'ny fandarana SADEFI sy ny orinasa M-TOMAD ny 13 jolay 2024 lasa teo. Tantsaha miisa 504 monina manodidina ny tolanaro sy Tsiombe mpikambana ao amin'ny vondron'ny tantsaha toana ny fandarana SADEFI no kendrena isitraka izany tolotra izany. Tanjony dia ny fampiroboroboana ny fiarin'ny tantsaha amin'ny alalan'ny fampiasana fomba famokarana mahomby sady maritra ary fampidirana an'izy ireo ao anatin'ny fiarina mapeti-bola. Tsy tanteraka nefa izany tanjona izany raha toa ka tsy ao anatin'ny vatana tomady sy ny saina matsiro, satria mila fomba famokarana tena mety zany, mila fampitomboana ny taham-pamokarana, mila mikarokaroka mitady ny tsenam-barotra dia sady tomady zany ny vatana no matsiro ny saina. Dia izay indrindra no natonga ny fandarana SADEFI nanao fiara-miasa amin'ny M-TOMAD izay sehatra iray manao tolotra ho an'ny tantsaha. Ampiasaina amin'ity fomba vaovao ity ny teknôlôjia digital ka amin'ny alalan'ny karatra SIM iray dia afaka misitraka fitsaboana azo antoka ary iantohana ny 20 isanjato amin'ny fandaniana eny anivon'ireo ivotoerana miara-miasa amin'ny M-TOMAD. Fiara-miasan'ny programana SADEFI eto amin'ny tantsaha malagasy dia ny fampiroboroboana ny hoe anatsarana ny fari-piainana, kanefa dia tsy nipetraka tamin'izany izy fa mbola niroso koa amin'ny hoe ny fijerena ny ara-pahasalamana. Efa misehatra any amin'ny faritra avaratry nosy, Ambanja sy Andapa, Antananarivo ary ny faritra Atsimo andrefana ny orinasa M-TOMAD ary vinavinaina ny anitatra izany any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara.